Fahalimerabantsika tsirairay avindray tratra ity alatsinainy maraina fa 8 volana septambra ity sotra n'Andriamanitra isika fa mbola meny an'izao maraina izao indray tombonandro avy aminy ary misaotra anao izay manaraka hatrany fandarana eto aloha anderatsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io mbola velopisaoranao izay ny amin'ny fotoana izay menao anay io mangataka aminao mankahery anay amin'ny fomba manokana ianao ary ihany koa amboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe izao ny fotoana hiasana ho an'i Kristy. Raha amin'ny Timoty 2:4 ny voalohany sy ny faharoa manao hoe eo anatrihan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriany teny mahazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharopoa sy ny fampianarana rehetra. Amen. Nampiasainao tamin'inona ny fanomezana avy amin'Andriamanitra? Nomeny hery manosika hiasa ianao mba nehoanao an'i Kristy, indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny faharetana sy fanantenana ary fiambelana tsy mety sasatra. Iantsonao ny very mba hibebaka amin'ny fahotany ary ilazanao ny fampitandremana fa ho avy tsy ho ela Kristy amin'kery sy voninahitra lehibe. Raha tsy mifosy mandeha miasa any amin'ireo samy misionera ny mambara ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia ho tafalatsaka indray ho anatin'ny torimasom-pahafatesana izy ireo. Tamin'ny fomba ahoana no niasan'ny fanahy masina tao am-ponao? Tsy nampirisiana ve ianao ampiasa ny talenta nomen'Andriamanitra anao ka ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tanora dia samy ampiasa ny talenta no fitoriana ny fahamarinana ho an'izao andro izao ary anao ezaka manokana hitety an'ireo tanàna izay tsy mbola nitoriana mihitsy ny fahamarinana sy hanandatra avy ny fanevany filazantsara. Tsy nohatanjan'ireo fitahiana narotsak'Andriamanitra taminao ve ianao? Tsy nifatsika lalina kokoa tao amin'ny fanahinao ve ny fahamarinana? Tsy hitanao mazava kokoa ve ny lanjan'izany ho an'ireo very tsy manana an'i Kristy? Nampahafantary ny fanahy masina anao mazava ireo fahamarinana manan-danja sy hakinan'ny aina ho an'izao andro izao. Ho finosina ka levina ao ambanin'ny tany ve izany fahalalana izany? Tsy maintsy apetraka any amin'ny mpanana vola izany. Rehefa mampiasa ny talentany ampahatokiana ny olona anankiray, na kely manao ahoana azy izany dia alain'ny fanahy masina ireo zava-panahy ireo ka avaoziny indray ao anatrihan'ny saina. Ataon'Andriamanitra ho hery mamelombelona antsika ny teniny amin'ny alalan'ny fanahiny. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka miasa amin'ny saina tsy noho ny fahalalana na ny fahaizan'ny olombelona fa noho ny fiara-miasan'ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny olombelona ary Andriamanitra no tokony ho derainao noho ny heriny. Andriamanitra no tokony ho deraintsika noho ny heriny. Amen. Derainay era-po era-tsaina ianao ry Tompon'Andriamanitra io. Ianao no derainay satria avy aminao no mbola mahita anay io. Ianao no manome ny fanomezam-pahasoavana rehetra mba ahafahanay manao ny sitraponao. Betsaka aminay nefa no kamo ary malaina. Ko mangataka aminao izay mba hampirisiany fanahinao masina mba handeha hampatokiana ary tsy salasala fa efa tombotra ny andro. Aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro